ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo noho ny amin'ity tontolo andro vaovao omenao anay ity. Misaotra ihany koa noho ny amin'ny teninao izay talaonay ny fitarian'ny fanahy masina hanazava izany atam-ponay ary hanova ny fovatonay ho fo vaovao. Itenena Jesosy fa voninkainanao izay mpanomponao amin'ny anaranao irery ihany ivavana toy izany. Amen. Ny filazantsara araka ny Lioka 10:1-10 hatramin'ny 12:30 no mofinaina voalahatra ho antsika androany ry havana. Tsy ho vakiana izany fa lava be ny fotoana moa voafetra moa tantara efa tsy zoviana amintsika ihany koa izany fa noarana ny amin'ilay zanaka adala. Raha fitiana dia ny hoe nisy raim-pianakaviana anankiray nanana zanaka roa lahy dia nangataka ny faralahy hoe andao omeo anahy ny lovako. Dia nizaraina ny lova samy nomena izy ireo. Dia ny an'ilay anankiray nentiny lanilaniany fahatany tamin'ny vehivavy-jangatsy amin'ny fahadalana maro samihafa. Dia tratra ny mosary tany amin'ny tany izay nalehany tany lasa mpiasan'olona mpiompon-kisoa ary ninana hanin-kisoa. Dia rehefa tonga saina izy dia niverina tany amin'ny rainy ny baboka dia niraisy ny rainy tamin'ny mpifaliana fa ilay zokin'ny lahy rehefa nahita anazy niverina sy ny fandraisan'ny rainy anazy dia ny alina no tsy faly sady tesitra ihany koa ao anatin'izay. Ny hafatra ho raisika ao anatin'izany ry havana ny fampaherezana amin'ity tontolo androany ity dia ny hoe ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia mitarika ho amin'ny fandinintena mandrakariva. 1:12 hatramin'ny 7:70. Andriamanitra dia mamela ny olona halalaka amin'ny safidiny. Ny an'ilay tovolahy dia ny nandany fahatany ny lovany, vokany dia fahantrana. Tao anatin'ny hanohanana sy ny tsy fisiana no tonga saina fa ny fiverenana eo anilan-drainy ihany no hany vahaolana. Ora teo ny tantara faharoa 7:7 fa raha miverina amin'ny Jehovah ianareo dia hahazo famindram-po eo anatrehan'izay nitondra azo babon-dralanareo sy ny zanakareo ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy. Fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Tsy fisiana sy hanohanana no nahatonga saina ilay zanaka adala, nahatonga azy nandray fanapa-kevitra tsara. Isika ihany koa manoloana ny trangan-javatra maro samihafa miseho amin'ny fiainana, mila mahay manararaotra mandiny tena fa tsy sitrak'Andriamanitra akory ny iainany zanany ao anatin'ny olana sy fahoriana. Faharoa ry havana, ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia mitarika ao amin'ny fibebahana. 1:20 hatramin'ny 1:20. Ny fanapa-kevitra hiverina eto dia vokatry ny fanenenana. Ny nataon'ilay zanaka adala dia niaiky ny elony sy ny talao famelan-keloka ary vonona ny anaiky izay hitondrana azy manomboka eo. Fa ny zava-dehibe aminy dia ny famindram-po sy ny fandraisan'ny rainy azy. Noho izany ry havana, rehefa tonga saina dia mahaiza mibebaka, ekeo ny elokao ary manana fanetrentena tahaka ilay zanaka adala. Andriamanitra dia vonona handray izay mahay miverina aminy tahaka ity raim-pianakaviana voalaza eto ity. Aza manamafore. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ho ny Jaona 1:7. Fahatelo ry havana, ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mampiariarina ao am-po tsy miloka. 1:4 hatramin'ny 1:30. Ilay zokin'ny zanaka adala eto amin'ity tantara ity dia noheverina fa tena nanam-pahendrena sy tian'ny rainy. Fa rehefa nitranga ny tantara dia niseho ilay toetra miafina tao anaty. Tsy manam-pitiavana fa filana sitraka ny betsaka. Anika na dia nahay niverina aza ny zandriny, tsy maty fo amanaina dia tsy nahafaly azy. Miteraka fahatezerana lalina izay tonga hatramin'ny fitsarana sy fanomezan-tsiny ny rainy. Isika samysika afaka mifampiatsara velatsia fa tsy amin'ilay mahay mamantatra ny vo sy ny fo. Ity zokin'ny zanaka adala ity dia entina ilazana ireo fariseo sy ny mpanora-dalàna fatra-panaraka ny lalàn'i Mosesy fa tsy manam-pitiavana n'Andriamanitra sy ny hafa. Tandremo izany ry havana. Sao dia variana amin'ny filan-tsitraka sy ny dera dia sarosaromana amin'ny fanompoana ny toetra tsy mendrika. Na hafenina sy saromana tahaka nahoana ny ao am-po dia asehon'Andriamanitra ihany amin'ny fotoanany. Ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo mason'izay hafarany ny ataontsika ho ny Hebreo 4:17. Ry havana, Andriamanitra dia miasa isan'andro ary amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina hahasoa ny zanany.
ezaka tokony atao ny mamantatra mandrakariva ny lalana tiany izorantsika. Koa rehefa solafaka dia mahaiza mandiny tena sy mibebaka ary alaviry ny fiatsaram-belatsy. Ekeo tarihan'Andriamanitra amin'ny lalana marina fa ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Rehefa niona tamin'i Jesoa i Zakaiosy dia tonga saina tamin'ny fahotany dia nibebake ary tonga olom-baovao. Fa nararoatra ny andro mbola havelomana ry havana hiavanana amin'Andriamanitra. Tsarovy ary fa ny asan'Andriamanitra mitarika ho amin'ny fandinintena, mitarika ho amin'ny fibebahana mampiariary ny ao am-potsy miloka. Ho an'Andriamanitra reriany voninahitra, ho amintsika kosa izany teny izany. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'ny teninao. Tonga saina izay amin'ny zavatra maro samihafa amin'ny famaofo amin'ny fiainanay ka tokony andiny tena fa indraindray izay manamafo tsy mety andiny tena no tsy mety hibebaka ary mbola miaino anatin'ny fiatsaram-belatsy. Mamelany elikama amin'ny raha fo aminay fa tsy fantatra izay ataonay dia vonina izay hiavao amin'izao andro avao menao anay izao. Apetraka fiainam-pelatananao ary miezaka eo ambany fitarihan'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.